Amerina fiarabanantsika rehetra amin'izao rivariva amin'ny enin'ora ny Madagasikara, amin'ny 5 ora aty Europa, finaritra indrindra. Catéchisme d'adulte izay arahanao mivantana eto amin'ny groupe Facebook RGL Voatsinapy, ary koa arahanao mivantana ao amin'ny pub, ao amin'ny chaîne YouTube Ramanatombotsoa Jean-Luc, dia azonao jerenao koa mivantana zany, ary araky ny fangatahany maro dia betsaka ny tehanao téléchargement, dia amin'ny alalan'io chaîne YouTube io no ahafahanareo manatanteraky zany ho an'izay te télécharger ny fampianarana ao amin'ny chaîne YouTube zay lazaiko ihany hoe Ramanatombotsoa Jean-Luc. Zay ny mombamomba an'iny, fa hirositsika amin'ny toyan'ny fampianarana amin'ny ireo karazana herezia, ka androany isika hiresaka indray ny amin'ny atao hoe légalisme sy fondamentalisme. Légalisme sy fondamentalisme. Mialoha ny rosotsika safady amin'ny izay lesona zay dia andeharsika hiaino hira anankiray patsahivana, fa ho antsika zay mba te hanohana ny fandarana dia petraka eo ny fomba roa, na ny PayPal na ny amin'ny vola, ahafahanareo manatanteraka izany. Deharintsika satria ao anatin'ny atao hoe légalisme sy ny fondamentalisme dia miresaka ny fieverana ny amin'ny soratra masina eo anatrehan'ny légaliste sy ny fondamentaliste. Ahoana ny fomba famaky ny soratra masina? Le fomba famaky ny soratra masina mihitsy no manao lecture fondamentaliste, manao lecture légaliste. Izay no anisan'ny kitro lehibe anankiray
ka izay indrindra no hampidirako zao zao lesona zao amy tira ty hoe ny teninao rehetra mialohan'ny rosotsika am'izany. Vavaka asika mazava ny teninao Andriamanitro izay milaza fa ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Rehefa mandeha ao anatin'ny tsy fahalalana dia mora fitahan'ny olona amin'ny fampianarana marivo salosana, mora fitahan'ny olona amin'ny fampianarana lainga marivo tototra amin'ny fahaizan'olona mandahateny kanefa fampianaran-diso tanteraka. Sotranao raha mbola nanome anay zao tolakandro ny alarobia zao ianao, hampianaranao anay ka tahaka nampianaranao ny vahoaka tady ny tendrombohitra no hampianaranao indray ny olona amin'ny ty anio ty. Itenena Jesosy ary aoka tsy misy zavatra tsy voalaza afatsy zay sitraponao ihany. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray sy ny zanaka ary fanahy masina no angatana izany. Amen. Eny ary araky ny toromarika zay fanomeko anareo zany dia hoe tsara ny mandray naoty ny fampianarana zay mandeha satria tsy mivery ny indroa koa itony. Marina fa mety manana ny chaîne YouTube nareo afaka mamerina miaino fa hafa ihany le tena miaino amboalohany iny satria eo ianao zany no miassimile ny zavatra rehetrarehetra. Légalisme sy fondamentalisme. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no nampiarahako reo lohateny roa reo, légalisme sy fondamentalisme. Ireo lohateny roa reo dia mifampiakina sy miaraka ireo. Tsy hoe mandeha manokana ny légalisme ary tsy hoe mandeha maningana ny ina moa zany ny fondamentalisme. Ary everiko fa ny antony dia tsotra.
ny legalisme dia vokatra na tsy atao hoe setrany vokatra aloha tele zany vokatra etika fitondratena etika vokatra etika noho ny toetsaina litéraliste averiko indray a ny legalisme dia vokatra etika zany hoe fitondratena zany etika zany ny fitondratena legaliste dia vokatry ny maha litéraliste sy ny maha fondamentaliste anao rehefa ianao zany fondamentaliste sy litéraliste mitovy ihany ho azavaiko rehefa avy eo rehefa ny olona ny fondamentaliste sy litéraliste dia misy fiatraikany any amin'ny etikany zany ary lasa manana etika na legaliste averiko indray rehefa ny olona manaraka ny atao hoe litéralisme na ny atao hoe fondamentalisme amin'ny famakina soratra masina dia miteraka etika na fitondratena legaliste zany zay mahatonga hoe ampiarahako reto roa reto hoe legalisme sy fondamentalisme no zany ny fototry ny olana dia eo amin'ny fomba famakina ny soratra masina ahoana ny fomba famakinareo ny soratra masina zany hoe rehefa vitatsika ty andiam-pampianarana ny amin'ny heresie ty dia ny toyany lojika zay hoe anaratsika orinandray de hoe ahoana ny fomba famakina soratra masina samy milaza anareo hoe za efa mahay mamaky baiboly fa tsy voatery efa mahay mamaky soratra masina ianao na de efa amataonany namaky baiboly na de efa voavakinao impolo aza baiboly mety tsy hainao ny mamaky soratra masina satria miainga avy eo amin'ny fomba famakinao ny soratra masina sy ny fomba fahazahoanao ny soratra masina no maha fondamentaliste anao na litéraliste anao ary mitarika anao amin'ny toetsaina legaliste Luka toko 10:4 zay retsika zany Luka toko 10:4 ny anaran'i Jesosy ary hoy izy taminy ina ny voasoratra ao amin'ny lalàna ary manao ahoana ny famakinao azy inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ary manao ahoana ny famakinao azy reo zany ny fototra roa lehibe pilier roa ao inona ny voasoratra fa tsy ampy fa ao koa hoe ary ahoana ny famakinao azy ny akamaroan'ny olona zany de tavela hoe anka voasoratra ao Matthieu toko 1:1 fa hoe voasoratra ao amin'ny Jaona toko 1:1 fa hoe tsy ampy ny filazana hoe inona ny voasoratra Jesosy eto no miteny ary ahoana ny famakinao azy mety ho hainao tsy anjery ny voasoratra fa ny famakinao azy no diso dia tsisy dikany ny ahaizanao tsy anjery lay toko sy andinina zay tsy ampy fotsiny no hoe inona ny voasoratra fa ahoana ny famakinao azy efa niteny teto andray mandeha tamin'ny catéchisme d'adulte isika hoa dia bibliste fa tsy bibliciste ny bibliste dia hoe miditra am'le tena hoe au cœur du message inona ny tena hafatra fonosiny soratra masina fa ny bibliciste dia tavela eo am'izay voasoratra ny bibliste dia mandehatra any amin'ny hoe quel est le cœur du message inona no hafatra fonosiny voasoratra fa ny bibliciste dia hoe inona fotsiny voasoratra dia mampiaky izy ka asa ianao na isan'ny atao hoe bibliciste sa ianao isan'ny atao hoe bibliste ny litéraliste amin'ny maha litéraliste zany avy amin'ny hoe littéral zany hoe mandray arabaky teny mazava ho azy de mandray arabaky teny zay aloha ny ray na koa tsy miraharaha afa-tsy miraharaha mihitsy izy afady rehefa mamaky ny soratra masina izy natao hoe les étapes de la révélation les étapes de la révélation zay zao de fa lesona anankiray ho jerentsika amin'ny catéchisme d'adulte any aorina hoe mila fantarinao aloha ny atao hoe chronologie biblique rehefa mamaky texte anankiray ianao aiza ho aiza ianao se situé ianao amin'ny contexte historique move talohany nazahoana ny didifolo ve io texte io sa taorina misy vokany be zay
ary move tamin'ny andro ny fahababoana sa taorinany taloha sa taorinany vanim-potoana toinina fa raha vao tsy fantatrao zay étape de la révélation zay zany hoe dinga ny fanambaran'Andriamanitra tena satria Andriamanitra dia tsy nanambara tena indray mandeha fa nanambara tena miandalana tao amin'ny testamenta taloha mandra-pahatongany eo am' Jesosy zay fahatanterahana dia mety anao hitsindalana ianao amin'ny famakiana soratra masina fa mila ajainao zay étape de la révélation zay noho zany ny littéraliste tsy mahita an'ilay atao hoe étape de la révélation fa ny azy ny hitany fotsiny de lia littéral les lettres misoratra nefa azadino fa ny texte tsirairay dia enchâssé amina bloc anankiray verset dia ao anaty fehezanteny ny fehezanteny dia ao anaty paragraphe ny paragraphe dia ao anaty chapitre ny chapitre dia ao anatin'ny boky ny boky dia ao anatin'ny testamenta ary testamenta dia ao anatin'ny baiboly izay fotsiny tsy ajainao fa tonga de o zany hoe aka zao ny fahazahokan'io texte io ka ny fahazahoanao tsy ilaina fa ahoana hoy ny texte ary ahoana hoy ny contexte ary ahoana ny natonga ny mpanoratra ny lazay zany zay ianao vao mamoaka ny tsokevitra mbola iverina am'izay tsika ny aorina hoe ahoana fomba famakina soratra masina ho hitanareo fa tsy mora an'ele hoe mamaky soratra masina tsy araky ny eritreretan'ny olona azy ka ny littéraliste zao dia mihevitra fa ohatra ny mihoatra anankiray aminareo ny littéraliste zao de mihevitra tamin'ny mamaky ny Genesis toko voalohany sy toko faharoa izy ny tantaran'ny famoronana de veriny fa ny famoronana ny lanitra sy ny tany de ao anatin'ny enin'andro de vita satria le voasoratra hoe andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro fahaefatra andro fahadimy andro fahaenina de ozy hoe 6 jours zany namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany reny olona littéraliste reny no atao hoe créationniste satria zay ny fiverany azy fa tsy fantany hoe 6 phase de création io fa tsy hoe jour de création première phase zao aloha nataon'Andriamanitra tsy mazava hoe afrina ny durée io satria mbola tsy vita ny famoronana ny kitana sy ny masoandro zay fandrefesana ny andro mety ao manarivo taonany io mety amanatapitrisany taona io ny tena fototrorana zany dia eo amin'ny fanaovana interprétation ny texte biblique eo ny olana ary tsy zavatra vaovao akory zany fa efatra amin'ny andron' Jesosy de fa fahita zay problema zay iza moa zany mazava ho azy fa ny fariseo sy ny sadiseo ny mpanoradalàna ary tena lay tompony mihitsy scribe mpanoratra an-dalàna zany anome ohatra sika am'le atao hoe toetsaina légaliste tao amin'ny filazantsara ireto fariseo zay nitondra teo anatrehan Jesosy ilay vehivavy izay lazaina za zany de anisany tsy miteny hoe tratra ny jangajanga ola tanana fa izay lazaina samihafa hoe vehivavy tratra ola tanana sy le vehivavy izay lazaina fa tratra ola tanana lazaina zany fa hoe tratra ny jangajanga abody omby ity vehivavy ity ka hoentina eo am' Jesosy mba hotoraham-bato ary my tena marina de ho tsapaina hoe Jesosy ve hamototra an'io maimaim-poana sa tokony hampiatra ny lalàna ina ny zavatra ny tranga da tsipy teo tongotry Jesosy le vehivavy ina ny tokony atao an'io araky ny lalàna ozy de aoanao zy Jesosy zay reo tsara ny famaliny azy izy tsy mamaly fa manoratsoratra amy tany de o Jesosy izay tsy nanota taminareo no aoko etorabato azy voalohany indrindra de be momba fa mamaky an'iny tonga de manao itsin-dalana hoe anka samy meloka daholo ny olona ka tsy afaka tsy zay ny dikany non ny zavatra lazainy Jesosy ao de zao hoe ianareo zay manameloka an'ity vehivavy ity minanaja an'lay lalàna zay lazainareo fa tena ambony ve ka zay voalohany tsy nandika ny lalàna momba ity resaka ity Jesosy tsy niteny hoe zay tsy nanota hoe zay tsy nandainga zay tsy nangala-pihinana zay tsy namon'olona non zay tsy nandika ny lalàna ny amin'ny atao hoe tratra ny jangajanga ola tanana de izy no tokony hitoram-bato zany hoe Jesosy tsy nanamarina mihitsy fa ozy hoe ianareo zay tsy nandika n'le lalàna mikasika an'ity
fitoram-bato vehivavy tratra mijangajanga olona tany aty nareo ny tora voalohany de tsy nahita valy zareo satria nany antony mazava ny voasoratra ny lalàna izay tratra ny jangajanga abondiomby de miaraka toram-bato izy roaroa fa tsy ny anankiray ihany nahoana no le vehivavy io ihany no entinareo eto aiza le lehilahy zay niaraka taminy dikan'izay nandika lalàna koa ianareo dikan'izay matotsy no entinareo eto le lehilahy de satria namanareo izy na sanatriaviny zany mety ray aminareo reo izy na option fahatelo sy misy akory le affaire fa no fandriana Jesosy satria zay fomba fanaony reto olona reto andao fandriana de hitondrana vehivavy ohatra hoe nisamborina ohatra hoe vehivavy efa malazalaza ratsy teo tanàna de tonga de hoentina hoe ty tratranay bodiomby fa tsy misy akory le izy de zay na tonga an Jesosy hoe zay voalohany aminareo no toram-bato zareo tsara le legalista fa mijanona eo am'izay fomba fiinterpreteny lalàna arakin'izay mapety azy ary zay foana ny problema ny olona legalista ny legalista de mieritreritra azy ho tena mpanaja ny lalàna fa irendrindra ny tena hypocrite ary irendrindra ny tena fatsora irendrindra ny tena olona fetsiratsy ka manipule ny soratra masina sy ny lalàna ahafahana mamon'olona zay no fikendren'ny legalista fa tsy hoe fitandrona ny lalàna mihitsy c'est pas vrai tsy hoe fitiavana an'le lalàna mihitsy fa fikendrena kendrotoana hamonon'olona zay ny toetsain'ny legalista ary io no tenen'i Jesosy hoe ianareo fatra-panaja lalàna io ary ampiaro ary le tena lalàna zay ny anankiray ohatra anankiray faharoa koa sokafo ny baibolinareo misy série andiana teny Jesosy maromaro amin'ny filazantsara Matthieu 5 dao ary sokafo ny baibolinareo satria mianatra soratra masina sika Matthieu 5 ny andininy faharoa amby roapolo aloha zao ny voasoratra anareo vakina hatramin'ny andininy faraiky amby roapolo Matthieu 5:21-22 ny anaran'i Jesosy efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamon'olona ary zay mamon'olona de mendrika ho elohina amin'ny fitsarana zay le izy zay ny lalàna efa renareo tamin'ny taolo fa de avy eo Jesosy andininy faharoa amby roapolo fa izao kosa Jesosy zany tena tonga demise démarquer am'reto olona reto hoe za tsy mitovy hevitra am'ireo izao kosa le kosa amin'ny teny malagasy de hoe tsy miombon-kevitra am'izay fa zaho manana ny famakiko ny lalàna zay ahy manokana fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amy rahalany dia mendrika ho ilohina amy fitsarana ary nazovinazovananao amy rahalany hoe olo-taona ianao dia mendrika ho ilohina amy syneodiona ary nazovinazovananao hoe foka ialahy dia miendrika ho any amin'ny elo mirehitrafo izy zay ndray Matthieu 5 koa andiny fahavalo amby roapolo fito amby roapolo valo amby roapolo efa renareo fa eo ndray zany raisandray zany le lalàna efa renareo fa aza mijangajanga fa izaho kosa eo ndray izaho kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy hilazy de efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady sy ny sisa andiny fa efatra amby telopolo andiny fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo ary koa hoe efa renareo fa tamin'ny taolo hoe aza mianian-tsy toa efa ao amy Jehova ny fianiananao fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amy lanitra sy ny tany sy ny sisa inona tiako resahana am'zany de zao ny fomba famakiny Jesosy ny lalàna ihany no référence sy ny interprétation ny olona sy ny fieritreretan'ny olona fa ahoana ny famakiny Jesosy lalàna raha jerenareo le andiny faharoa amby roapolo sy fahavalo amby roapolo fa efatra amby telopolo inona ny dénominateur en commun izy rehetrarehetra zao de zao na ny Jesosy ny souci-an Jesosy amy lalàna dia ny fiarovana ny ain'ny olona izay no ambony
na ny olona kosa ny lalàna de hoe atao ahoana ny coincena le olona. Tanareo le tsy mampitovy azy le lalàna zany Jesosy tsy manova lalàna mihitsy fa tsy mitovy ny usage de la loi eo am' Jesosy sy ny olona. Na ny olona ny légaliste de ampiasainy lalàna pour coincer quelqu'un, pour condamner quelqu'un, pour juger quelqu'un, pour tuer mihitsy aza. Fa nan Jesosy ny lalàna de ataony hiarovana ny aina. Zero tsara fa tsy mitovy ny toetsaina légaliste sy ny toetsainy Jesosy manoloana ny lalàna. Lalàna iray ihany fa ny lecture an'le lalàna mifanao atsimo sy avaratra. Anjaranao mieritreritra hoe aiza am'izay position zay misy anao. Ka aza mirehareo zay tena manaraka ny lalàna zay manaraka ny soratra masina. Samy manaraka ny lalàna tsika fa nanao le lalàna ampiasaina atao inona le lalàna aminao amin'olona légaliste ianao zany. Sa iarovana ny aina mpanaradian'i Jesosy ianao zany. Zay. Inona ny sorosan'ny olana? Ny sorosan'ny olana de zao ny fandraisana diso na fandraisana vilana lay hevitry ny teny Paoly apôstôly ao amin'ny Timoty. Ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra de ao anao izy de mahasoa koa avokoa ho fananarana, ho fanotsiana zay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Inona zany ny toeran'ny soratra masina amin'ny mpino? De hoy Paoly, ny soratra rehetra zay nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Eo zany de efa misy point clé. Tsy hoe ny soratra point fa io soratra io aviaiza ny source, aviaiza ny loharanony poirany. Misy loharanony poirany soratra. Tsika zany il faut pas faire le culte de ce qui est écrit, mais d'où vient ce qui a été écrit? Dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Donc zany le plus important c'est l'inspiration divine nampanomeny voasoratra. Zany hoe ny voasoratra faharoa fa ny voalohany ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Or isika de tena revo am'le voasoratra ary adinotsika hoe fa inona moa le filozofian'le voasoratra e? Inona moa no hevi-dehiben'le voasoratra e? Ao amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra no misy azy. Raha te halala ny hevitry le voasoratra ianao zany de mila mahafantatra ny atao hoe tsindrimandrin'Andriamanitra aloha. Zay ianao vo afaka hahalala ny hevitry lay voasoratra. Mazava? Ahoana ny fomba fahazahoana ny tsindrimandrin'Andriamanitra? Ahoana ny fahazahoanao zany atao hoe inspiration divine zany? Inona le atao hoe tsindrimandrin'Andriamanitra? Ny tsindrimandrin'Andriamanitra na ny inspiration divine tsy hoe ny baiboly tsy mitovy amin'ny Coran. Araky ny finoana silamo, ny Coran hono araky ny fampianarany, toko hono satria zay ny lampianarany, dia natao dicté tamin'ny Mahomet, de ny anjely Gabriela no dicté. Zay mahatonga hoe ny langue arabe dia langue masina am'zareo satria zay no nanaovana dicté an'le teny. Fa ny baiboly kosa tompoky tsy natao dicté. Ny baiboly de avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ahoana zany atao hoe inspiration divine zany? Le tsindrimandry tsy hoe nidiran'ny fanahin'Andriamanitra le mpanoratra de tsy tompon'ny tenany izy fa sanatria zany ohatrany hoe téléguidé ohatrany robot dia raisan'le fanahy ny tanany de manoratra izy. Non. Ny tsindrimandry dia izao raha jerenao ny soratra masina vakeo ange manomboka hatreo amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse, inona daholo, inona no tena hitanao be dia be ao? Efa andresako teto zay. 90% na 90% zay belge. Ny voasoratra ao anatin'ny soratra masina dia tantara. Ny tantaran'ny zanak'Israely tany anefitra, ny tantaran'ny famoronana, ny tantaran'ny Noa, ny tantaran'ny Adama sy Eva, ny tantaran'ny Joba, ny tantaran'ny Jona, ny tantaran'ny Estera, ny tantaran'ny Mosesy, ny tantaran'ny Jeremia, tantara hatrany amin'ny farany, ankoatran'ny epistily sy ny Apocalypse. Zany hoe le cœur du message, le cœur de l'inspiration divine, c'est l'histoire. Dikany, Andriamanitra zany dia
miditra ao amin'ny tantarany zao tontolo zao ary miditra ao amin'ny tantarany isaky ny individu. Andriamanitra manambara tena ao amin'ny tantarany zao tontolo zao. Andriamanitra tsy manova ny tantara fa Andriamanitra manambara tena ao anatin'ny tantara. Tsy mahavariana raha ao anatin'ny soratra masina na de hoe misy tantara mahatsiravina azy ao. Tanareo fa ny soratra masina tsy nanamboamboatra misy kilo esory fa sao de mana fotoana ny sofiny eo lany miaino azy. Ohatra am'izany ny tantarana inceste. Misy eo. Viol misy eo. Faty olona famonon'olona amin'ny kararana misy eo. Trahison misy eo. Zany hoe ny tantara zay mety fahitanao eto ambony tany rehetrarehetra ao amin'ny baiboly daholo. Zany hoe na de eo azy izany de Andriamanitra manambara tena ao anatiny zany tantara zany. Dia voasoratra navelan'Andriamanitra ho soratan'olombelona fa ny afatr'Andriamanitra dia apitainy amin'ny alalan'ny personnalitény olona. Io ny zavatra mahavariana. Olombelona ny manoratra. Dikan'izany raha olombelona manana ny personnalitény, manana ny tsy fahatanterahany, manana ny fahadisoany. Safady kanefa na eo aza izay tsy fahatanterahany raha olombelona zay dia ampiasain'Andriamanitra hanambarany tena. Tsy manakana ny fampitan'Andriamanitra ny hafany ny tsy mahatanteraka an'ilay mpanoratra. Noho izany, rehefa mamaky ny soratra masina zany ianao, rehefa mamaky ny soratra masina zany de inona ny zavatra réflexe tokony ataonao voalohany indrindra? Ahoana ny anavahanao ny atao hoe langage humaine sy ny atao hoe tenin'Andriamanitra? Aiza ao anatin'io tantaran'olona io ny tenin'Andriamanitra? Tsy ho voasoratra io ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho voasoratra ao ambanin'ny masonao ity ny tenin'Andriamanitra, fa soratanan'olombelona ity. Fa aiza ao anatin'io tantaran'olombelona io no manambara tena ao Andriamanitra. Aiza ao? Izay ilay teny n'Andriamanitra. Noho izany tsy mitovy ny atao hoe soratra masina sy ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina de ity soratra. Misy ranomainty, misy taratasy, olombelona nanoratra azy. Manana tsy fahatanterahany, mety miteniteny foana izy ato, zay mahatonga sasany hoe misy contradictoire ny baiboly satria olombelona nanao azy. Tsika tsy mandositra an'izany débat zany e. Oui, misy contradictoire ato. Oui, misy imperfection ato. Fa izao ity ane ka tsy tenin'Andriamanitra fa ity ane ka soratra masina e. Fa ao anatin'ity soratra masina ity Andriamanitra no manambara tena, de izay Andriamanitra manambara tena zay no atao hoe tenin'Andriamanitra. Aza fangaro tsony zany manomboka androany ny atao hoe soratra masina sy ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Tsy mitovy reo. Sary ataoko ohatra foana rehefa mampianatra catéchomène sy confirmanda hoe raha vao ozanao makeny tsena ianao mahita akondro, de ozany hoe ry akondro. De ianao ve vao mahita le akondro tonga de hoaninao? Voasanao aloha le izy. Esorinao ny hodiny, esorinao le fibre, zay anao vao mihinana an'le akondro. De ohatr'izay koa ny voasary. Tahak'izay koa, raisinao ny soratra masina, sokafy ny soratra masina, vakio ny soratra masina, mitovy am'le olona le voankazo, dia trandrao amin'ny soratra masina, aiza le tenin'Andriamanitra. Ahoana ozy zao sy fanoarana tam'ilay fanjakan'Andriamanitra ozy de tahaka an'le lahy anankiray zay nahita arenana feno ambany tany. De namidiny io. Zany hoe nataony mbola nangadiny ny karoany. Izay no andanitsika fotoana ianarana catéchisme d'adulte. Izay no andanitsika fotoana inona tenin'Andriamanitra sy toriteny. Azo natao ane vakiana fotsiny soratra masina any am-piangonana de hoe zany ary ny teny tompo, saorana anay Andriamanitra. De samy rava de velomina lakolosy de mody. Fa maninona mbola misy toriteny? Fa maninona mbola misy fampianarana soratra masina? Fa maninona mbola misy lahateny? Satria zay vao hiditra ao amin'le tenin'Andriamanitra am'izay tsika. Mbola le soratra masina aloha ny renao teo, fanasana anao hoe andao hiditra ato am'ilay tena izy am'izay. De ny fondamentalista tavela eo am'le voasoratra, tavela am'le hodiny. Tsy nohaniny le akondro, fa le hoditra akondro no kesokesoany.
le hoditra-kondro no kapokapohana anaty vavanao de aveo izy marary kibo, de aveo izy mivalana satria nahoana tsy le tena sakafo no nohaniny fa le hodiny. Zay ny mahavoan'ny fondamentaliste. Vokatr'izay de ahoana toe-tsaina fondamentaliste? Ho an'izy ireo ny baiboly dia inspiré verbalement, zany hoe aminy zany. Zay ny aretin'ny fondamentaliste sy ny littéraliste. Aminy zany ny litera tsirairay no avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Heveriny fa chaque mot est inspiré. Non. Ny inspiration tsy verbal, tsy le teny nampiasaina no inspiré. Fa ilay Andriamanitra manambara tena ao am'ilay voasoratra, zay natao inspiration. Ndeo jerentsika Petera voalohany toko Petera faharoa toko voalohany andiny faraka amby roapolo. Petera faharoa toko voalohany andiny faraka amby roapolo. Anaran Jesosy. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka zay nitondrany fanahy masina azy. Amin'ny teny malagasy izy tsy mazava tsara, araka nitondrany fanahy masina azy. Raha amin'ny teny frantsay izy de hoe incitation par le souffle de Dieu. Zany hoe ny mpaminany dia nampitenen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, incité. Il a incité le prophète à parler via le souffle de Dieu. Zany hoe le fanahy masina zany no manosika azy nanoratra. Tsy hoe ny fanahy masina nanao dicté fa nanosika azy. Zany hoe le inspiration io zany le tsindrimandry raha amin'ny teny grika de hoe exhalé amin'ny teny frantsay na hoe soufflé par le Dieu qui lui a fait parler. Nous zany ny valeur réelle ny teny de tsy ao anatin'ilay voambolana fa ao anatin'ilay fanahin'ilay teny. Ahoana zany lazagasy manahirana mo teny malagasy? L'esprit. Quel est l'esprit du texte? Fa tsy hoe qu'est-ce qui est écrit? Ao tsy zay voasoratra no maha inspiré azy fa lay fanahiny nampanoratra azy no maha inspiré azy. Korinthiana faharoa toko fahatelo andiny fahaenina. Korinthiana faharoa toko fahatelo andiny fahaenina. Anaran Jesosy. Izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo am'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra ny mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Ao ny soratra mahafaty ity zany, mahafaty ity. Fa ny fanahy ity soratra ity no mamelona ny olona. Ohatran'ny fanafody ihany io. Ny fanafody rehefa tsy ampiasainao araka ny tokony izy de mamono. Ka tsy le fanafody no masitrana fa le prescription dokotera no manasitrana. Le fomba fihinananao an'le fanafody hoe roa maraina, roa atoandro, roa hariva de décalé alohan'ny sakafo dia misotro rano aloha sy aoriana. Izay prescription zay no nanasitrana anao fa tsy lay fanafody avy any amin'ny pharmacie. De tahaka zay koa ty. Tsy ty voasoratra ity no avelona anao fa mahafaty anao ty rehefa tsy hainao ny mamaky azy. Zavatra lehibe zay ary tokony tazomitsika tsara. Aza dinoina lay hoe inona ny mahasamihafa le fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Ny fanekena vaovao araka Jeremia de hoe ny lalako ozy Jehova de ho soratako ao am-pony.
fa tsy hosorataka safaty tsy hosoratana amy vato fisaka vato intsony satria nahoana misy aina le lalàna misoratra amy vato tsy misy aina sekaseka ozy ny fitenitsika tanora fa ny lalàna hosoratan'Andriamanitra ao am-po grave ao mandrak'zay ary velonao zavatra soratanao amy vato zany tsy misy aina ary eo indrindra no tokony hitandrematsika manahoana ny famakitsika ny soratra masina ny fampianaran-tanatsika zany de ty ny tsindrimandrin'Andriamanitra na ny inspiration'Andriamanitra ao amin'ny voasoratra dia tsy ny teny tsirairay no jerentsika fa ny fitambaran'izy rehetra zay ny atao hoe inspiration plénière ny fitambaran'izy rehetra dia izay fitambarany zay no inspiré fa tsy ny teny tsirairay no zany ny voasoratra rehetrarehetra no jerentsika fa tsy ny anankiray zay mahatonga foana amy teny hoe rehefa miteny nareo matetika ahoanareo ao amin'ny boky toy zao toko fazao de fazao milaza zao de ampitahao any amin'ny texte hafa fa aza mitompo teny fantatra amy texte anankiray de iny anao mivazisitra eo zany matsy ny fomba ny secte maka verset anankiray izy de iny no anorenany dogme de eo izy norevo eo fa isika de tsy maintsy manao atao hoe lecture intertextuelle zany hoe raha ity ny voalaza ato de tsy maintsy ampitahainao any amin'ny texte hafa any amy boky hafa de mifanazava ny texte ihany no manazava ny texte tsy hoe ny lohanao tsy ny fahaizanao mandahateny fa ny soratra masina ihany no manazava soratra masina no zany rehefa coincé anao amy verset anankiray dia dana jereo ny hevitry ny mpanoratra hafa ao amy soratra masina mitovitovy amin'iny de ho hitanao fa mazava ho azy le izy voatera zany tsy maintsy manao zay détour zay mba hialana amle toetsaina littéraliste sy le toetsaina fondamentaliste zany hoe raha atao zany koty de zao ny inspiration divine ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia tsy voafatotra ao anatina voambolana anankiray Andriamanitra tsy azonao gejaina ao anatina frazy anankiray Andriamanitra fa izy dia mpamantatra ny vo sy ny fo ho ny soratra masina eo ary ina ary ny toeran'ny lalàna amizay eo amizay le legalisme manahoana ny toeran'ny lalàna amitsika zanak'Andriamanitra ina ny zavatra takiany lalàna ina ny toeran'ny lalàna na ny andraikitry ny lalàna amitsika zany ny lalàna dia miaro ny aina ny lalàna de nataon'Andriamanitra mibalize fa tsy outil na fitaovana entina hamonoana olona averiko indray ny lalàna ho an'ny mino dia balise tanao rehefa mandeha amy tobily ianao ka rehefa mandeha amin'ny alina raha tsisy le balise de verinao hoe mbola tohizana ihany lalana akanjo efa antsanao fa le balise iny manondro anao mivily ny mekavanana mekavianao vily mekavana anao zay le balise sy ny balise iny namono anao fa le tsy fisy ny balise iny de mahatonga anao mianjerana anaty antsana donc zany rôle na lalàna dia miaro ny aina de hoy aho firifiry tsika mpino kristianina no nampiasa ny soratra masina ho fiandrasana kendry toana olona de faly ery tsika rehefa coincé tsika amy soratra masina ny olona hoe torinao zay de miraradraraka ny verset de faly anao fa afa baraka le olona de faly anao fa kenda le olona satria nampiasainao le soratra masina hanakendana azy izay ve ny rôle ny soratra masina ary ity ny zavatra fahita matetika amin'ny expérience pastorale za no miteny eto tadidio fa matetika ny olona fatra legaliste sy eo azo sarotiny zay le legaliste de manana olany zay mifandraika amin'iny zavatra mahasarotiny azy iny de ny azy ny ataony tonga aloha amizay tsy so anao matsy
mikarokaroka momba azy. Rehefa ny olona ny tena sarotiny tafahoatra amina zavatra anankiray ka iny foana no lazainy, iny foana no lazainy, iny foana no averimberiny aminao, tratrany io izy zay, manana an'io problème io izy zay. Il a un problème avec ça, dans sa vie ou dans sa famille. De mba tsy te ho ratsy eo masony olo izy de izy ny miatake ny olona voalohany. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, toroteny izy dia ny télé io tompoko, ratsy io, zao io, zao io. De isaky mitoroteny izy de zay foana, de lasa ny saika. Ina ho any problème an'le rangahy ty? Fa zay foana no veny raha mba indray mandeha indroa, je peux comprendre. Iteneko aminareo mitombona io théorie lazaiko io. Sendra ny vahiny tany aminy andray andro. Ratsy hoe mitsara fa manao constat. Gaga fa manana écran place mangeza be izy eo ampovoan'ny salon eo. Ary inona ny hira mandeha teo? Hira dombolo be reny. De le mampandihy ny fitombenana. Tsy problemako le izy a. Tsy problemako izy na hijery hira mampandihy an'iny mandram-parivony andro. Tsy problemako izy na anana écran place zato eraky ny trano, tsy any ny olana. Fa izy le niseho masika be ny amin'iny zavatra iny, gaga be fa izy indrindra ny tena mijery an'le izy. Ny tiako tenenina de zao. Matetika ny légaliste dia c'est un moyen de se cacher, c'est un moyen de se défendre, c'est un moyen de se justifier de ny azy no ataony tonga aloha. Toetrana légaliste io. Fariseo de tena isan'izany mihitsy. Ahoana moa tonga Jesosy ny teny mafy amin'ny fariseo? Retaranaky ny mena rana. Satria fantatry Jesosy loatra. Hampitondranareo enta mavesatra ny olona ozy izy, nefa ratsa-tananareo anankiray tsy mba mibatakory am'izay manjon'ny olona. Zany hoe vous êtes exigeant envers les gens, nefa ianareo aza tsy manampy azy ary tsy manao an'le izy akory. Zay le izy. Noho izany revako le ty. Inona ny tianao tenenina? Ny lalàna, la loi sans la grâce ne peut pas faire sortir la vérité. Te halalany marina ianao, tena halalany la vérité ianao, la loi sans la grâce de Dieu ne peut pas exprimer la vérité. Aza fangarony atao hoe vérité et justice. Samy hafa. Les justices de lei voasoratra, l'écriture de la loi. Fa ny vérité de c'est l'esprit de la loi. La justice, c'est la loi textuelle. C'est la loi texto. Iny zany tena tsy zay de rehefa zay. Fa ny vérité tsy ho hitanao anatin'iny voasoratra iny. Ny vérité de le esprit an'le lalàna. Inona no esprit an'io lalàna io? Izay ny tena vérité fonosin'ny lalàna. Ka raha hitady vérité ao amin'ny voasoratra ianao de tsy ho hitanao. Fa mila fantarinao ny esprit an'le lalàna. Zareo ny légaliste ohatran'ny fariseo, ohatra tamin'i Jesosy. Ity vehivavy zay tonga teo amin'i Jesosy nitomana de nanorokoroka ny tongony. Tezitra le fariseo satria tamin'io andro io Jesosy invité ny sakafo tany amin'ny fariseo. Ary nantony anasany azy tsy hoe fitiavany an'i Jesosy fa te sekoseko, te oeraoera hoe aty aminay Jesosy misakafo. Kanjo nisy vehivavy nafantatra hoe ao Jesosy, ary le vehivavy le jilajila reny. Ny vehivavy jilajila moa na hoe mpivarotra tena tsy mivaky lofa fambaraka'olona zany na vavan'olona, fa tonga de iny izy tafatsoropaka, tsy haiko hoe comment elle a fait, tafiditra ao anatin'le trano fanasana izy, tonga de retondro Jesosy ary hoe vonjeo aho de orokoroa ny tongony ary ny fafany tamin'ny volondohany ny tongony. De aveo nasiany menaka manitra ny tongony. Nisy réaction n'olona anankiroa teo. Ny réaction voalohany, le fariseo. Raha mba fantatry io Jesosy io hoe izy io vehivavy manorokoroka ny tongony io, de tsy nanaiko atao an'izao izy. Zay ny réaction voalohany. Réaction faharoa, Jodasy.
ahoana zao fandaniam-poana izao menaka tokony navita hikarakarana ny mahantra ny lanina fotsiny am'izay fanasana tongotry legalista anankiroa reo toetra ny legalista reo jesosy anefany a miteny hoe simona tonga tato aminao aho tsy mba nisasanao ny tongotro tonga tato aminao aho tsy mba nanorokay ianao tonga tato aminao aho tsy nasianao dololo ny lohako ty vehivavy ity nakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony namafa ny tongotro tamin'ny volondohany ary be ny fitiavany ka voavelany elony be ny zavatra nataon'le vehivavy zany raha atao amin'ny fijerin'olombelona de tsy mety tokoa tsy fanao zany miditra any an-tranon'olona tsy nasaina zany surtout anao vehivavy jilajila qu'est-ce que tu fais là olo manakaja daholo ny ao raby ne jesosy fariseo reo tsy mety nataon'le vehivavy sur le plan légal kanefa eo masony jesosy dia ny esprit an'ilay le fandraisana azy no jereny jesosy fa tsy lay nataony zany hoe le geste nataon'le vehivavy zany a tsy mety zereo tsara le façon le fomba fiainana le savoir vivre le vehivavy a tena zéro tokoa fa jesosy ny apprécier nataony jesosy atao tsara nitsipaka zay menatary tsy fanao zao navelany ary nisy mpanao exégèse anankiray ny teny io fomba n'le vehivavy manorokoroka ny tongotry io sy manisy menaka manitra ny dololo ny tongony io dia fomba fanao ny vehivavy janga rehefa mitady client hijangajanga aminy averiko indray io fomba nataon'le vehivavy manorokoroka ny tongotry ny lehilahy io ary manisy menaka manitra ny tongony io dia c'était une technique stratégie taloha fampiasan'ny vehivavy janga mba azahoana client tsy zany teny zany fa mpanao eviteny malaza dikan'izay le zavatra nataon'le vehivavy tokoa zany raha eo masony fiarahamonina raha eo amy jugement de valeur de la société meloka le vehivavy kanefa eo am'izay legaliste ny fiarahamonina ane legaliste zay le mahatonga ny malagasy mialatsiny fa nous sommes des hypocrites le malgasy tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka satria legaliste atsika fa jesosy ny apprécier ny zavatra nataony ary tsy vita ny apprécier iny fa ny mbola nomeny hoe na vita mihoatra no anao tiry simona azonareo tsara zay lecture an jesosy zay tsy mitovy amy lecture atsika de ohatrazay koa jodasy c'est quoi cette dépense inutile marina fa hoe jodasy de manana fikasana angalatra fa na izany naty zany a toetra tsika koa io hoe tokony natao ve zany fandaniny zany satria tsika manina legaliste zany hoe izy roa zany dia tsy nahita le vérité tao ambadiky le fihetsiky le vehivavy fa tavelany am'le atao hoe justice ny justice tokoa de tsy mety io hoe tsy tokony mba gaspillena amy tongotry jesosy kosa ny menaka manitra fa tokony namidy ikarakarana ny manitra raha jerena tokoa zany eo lafiny justice marina ny teny jodasy na de fikendrena ratsy ary magnarina ny teniny sur le plan juridique sur le plan justice fa amy lafiny vérité de tsy marina ny azy ka nany jesosy ny zava-dehibe de ny vérité fa tsy ny justice ny legaliste mitavela amy justice fa andriamanitra quelle est la vérité raha tsy zany fe jesosy ny teny hoe ny vehivavy janga sy ny mpamoretra ny melo lalanareo aiza any am-paradisa mafy be ne zany teny jesosy zany asa nambazonareo tsainy hoe na izay pastera zao raha mbola ho dépasseny reny vehivavy janga reny satria c'est une stricte vérité et seule la vérité qui blesse ny fijerotsika sy ny fijerin'andriamanitra tsy mitovy tahaky ny avolo-lanitra sy ny tany ny elanela ny fijeriko sy ny fijerin'andriamanitra zaho de mijery sur le plan horizontal lafa andriamanitra mijery sur le plan vertical zay mahasamy hafa atsika sy andriamanitra
miainga avy am'izay no ipoirany rony karazana mouvement be debe tony mahatonga le olona légaliste ny légaliste zany a ny légalisme no mpoirany atao hoe puritanisme le puritain ny piétiste ohatra hoe ame ohatra saiky nanao fananina andro any tanareo ty verako ty misotro rano io mafana be ny andro mandefa ventilateur de saiky hitondra boisson anankiray ataoko eto hoe mangaty mafana be ny andro de ho aneniko aminareo hoe santé saiky hitondra biera anankiray aho hosotroko teto alohanareo fa avy eo ohatra ny misy zavatra ny teny tamiko hoe mbola tsy zakany olo zany ajanony fa tena tsoriko taminareo fa prévisionko mihitsy zay tamin'ity fampianarany ty ho tsapaiko hoe atraizany maha légaliste any reto olona reto reny puritain zany mpanompon'Andriamanitra zany tsy tokony misotro labiera mpanompon'Andriamanitra zany tsy tokony misotro divay mpanompon'Andriamanitra zany tsy tokony hanao pataloha ny vehivavy mpanompon'Andriamanitra zany tsy tokony hanao lokomena sy hanao firavaka volamena mpanompon'Andriamanitra zay le puritain zay ary le puritain avy aty amy légaliste ino no mamaiky any légaliste mba ho tazany olona fa justice fa mova misy vérité ao ambadiky zany tsisy ny mamaiky azy de azo bravo amin'ny olona ndry zany ka olon'Andriamanitra ndry zany ka tena fifoazana ndry de mampandroso ve zany zany hoe ny problème ny légaliste de tavela am'le fonosana le emballage lay packaging ilay raketin'lay fonosana fa ils oublient le contenu misy bière sans alcool fa tena misy alcool mihitsy le saiko etiko teto ka ils oublient le contenu tavela am'lay fonosana izy tavela am'lay papier cadeau fa tsy le ao anatiny tanareo le sangisanginy olo amy Facebook any le hoe nisy olo nanome cadeau iPhone 12 de nahita le fonosana sy le boîte de falifaly ery de natsipiny le telefona nanazy le taloha asa raha hitanareo iny le nipoteny le telefonany hoe nahazo iPhone 12 fa anao potehiko ny aty de nefa ny blague nataon'le namany azy le izy teo vo nikaiko na le namany hoe loza fa nipoteny ny telefona nefa ny telefony anankiray fa mba tsara satria nahita an'le cadeau izy de le cadeau boîte misy sarina iPhone 12 tsy miandry aloha izy mba sokafana aloha le boîte de zay vao hitany ao anatiny enina tokoa no sokafana zavatra tsy sidirana telefona akory ny tao anatiny saiky lasa dala le olona ny telefonany teo aloha fa mipoteny satria tavela am'le foniny io ny akamaroany légaliste tavela am'le fonimponiny ety ivelany am'le paraître fa tsy le être paraître fa tsy être misy ny oeraoera kristianina koa misy ny oeraoera kristianina le fisehosehoana ivelany hoe kristianina adininy fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra de zao hoe ina ny tanjon'ny lalàna la loi c'est faire quelque chose avec Dieu mais pas faire quelque chose pour Dieu averiko indray eto no mahasamy hafa atsika sy ny légaliste ny légaliste de zao ils utilisent la loi pour Dieu pour plaire à Dieu mampiasa ny lalàna izy mba azahoany sitraka amin'Andriamanitra la loi n'est pas faite pour Dieu je suis désolé la loi n'est pas faite pour que Dieu soit content de nous mais la loi j'utilise la loi pour marcher avec Dieu miaraka aminy aho zay ny fampiasana ny lalàna ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra aho satria za miaraka aminy zareo tsara zaho mpanota Andriamanitra masina
tafakambany aminao de eritrereto fa rehefa tarafin'ny fahazavana iny aho de hita miariary ny mampanota tanareo tonga de mazava be ohatrany hoe tonga le jiro be zany de tonga de tarafin'le jiro be anao de hita daholo hoe ty tsy mety ty maloto ty zao dikan'iny jiro iny de iny mahatonga saina hoe mpanota aho ary rehefa mpanota aho de mila famelan-keloko fa ny legalista une fois izy rehefa voataratry ny mazava de tonga de manamelo tena tsy mieritreritra ny bebaka fa ny zavatra ao anatiny de hoe j'ai failli tsy zanak'Andriamanitra zany tsy alehany ahy zany de azo tsaraina zareo mahasamihafa azy ny zanak'Andriamanitra rehefa tarafin'ny mazava dia mahatsiaro mpanota ka mibebaka ny legalista rehefa voataratry ny mazava de tonga de manamelo tena ary de tonga de zay tena tsisy avitra tsony azy zany satria tellement izy mieritreritra azy ho legalista isan'ny fisehoan'ny aretin'ny legalista le tia mampitany tenany amin'ny hafa tahaka an'le fariseo misaotra anao Andriamanitra fa tsy mba tahaka ny ry lehilahy iry zaho mifadihanina izao isan-kerinandro mahafoy ny ampafolo-karena manao an'izao de ho zany hoe za kosa tsy manao an'izany tsia tratran'io daholo tsika eritreretin'ny sasany fa misy performance spirituelle tratrarina hoe teto aho tam'ty taony ty de amin'ny heritaona miakatrakatreto indray amin'ny degré ny fahamasinako de afaka roa taona mba miakatrakatreto indray tsy performance ny fahamasinana tompoko fa ny fitambarana amin'Andriamanitra efa manatratra niveau ambonimbony kokoa noho ny hafa zay misy noho ny hafa ny fanarana an'Andriamanitra tsy misy expérience la preuve de sao santeny ny vehivavy janga sy ny mpamoretra ny mialoha lalanareo any am-paradisa ce qui veut dire les plus inexpérimentés no lasa mialoha fa l'expérimenté indray ary amin'ny farany donc tsisy idirany resaka mahatranainy sy mahavaovao ity mitovy daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra ary farany mazana koa ny legalista de tia manisy hiérarchie tia manisy le degré mpahamasinana hoe ity kosa aloha de tsy azo le feriny zay ny mahatonga za mbola averiko indray na iza faly na iza tsy faly je tiens je signe et je persiste na ho faly na tsy ho faly ny mpitondra fiangonana de lazaiko ty hatramina pastora de nitazomiko ty maninona kay eo anivon'ny fiangonana ny vehivavy bevoka pitovona no ahonganareo tsy ho mpandray fanasany tompo fa maninona satria nahoana ao anatin'ny saitsika de hoe io no fahotana grave be nefa samy malala atsika fa ho am-piangonanao irakoto mpitahiry vola amin'ny fiangonana manodikody vola am-piangonana fa tsy miongana ilanina dekony na mpanisa rakitra mangalatra vola am-piangonana o mpanisana rakitra fa tsy miongana fa le zazavavy kely mahonena tsy mba misy mpiaro mahantra tsisy mpitia avy de amin'ny lalam-piangonana de tsy mahazo mandray fanasana tompo tsony ianao sotomina ny karatra mpandray fanasana tompo anao aongana ianao atao daholo ty alaina baraka le olona manao deux poids deux mesures satria nahoana ny legalista manana zay toetsaina zay hoe ity kosa dia tsy azo le ferina fa ny any ny zavatra tsy mety ataoko mba tolérable ihany mba azo efina ihany ny io ny mahavoan'le legalista le legalista mametraka échelle na fahotana ny legalista mametraka hoe ty grave kokoa satria nahoana le legalista ho averiko aminareo foana tsy hoe fitiavana an'lay voasoratra fa fitiavana te ampisongadina ny tenany ary fitiavana te hanala baraka olona zay ny legalista mialatsiny aho fa izany no marina tsy fitiavany an'Andriamanitra no anaovany an'io
tsy mahasarotiny azy amin'ny soratra masina anao anaovana an'io fa ampisongadina ny tenany ary analabaraka ny hafa zay ny azy rehefa tafitany zay a de ozy izy hoe zay misy zany olo zany de lazainy Jesosy tahaka le fariseo manao hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa mbola tsy ao anatiny ianao, mbola tsy ao anatiny ianao, mbola lavitra ianao. Fa le vehivavy nakotra amy tongotry Jesosy tamy ranomasony, le vehivavy jilajila, le vehivavy omezany fiarahamonina, le vehivavy nopainy olona, io no mialoha lalana anao any amy paradisa. Fa ianao le légaliste mbola lavitra ianao. Tu es encore loin, loin du royaume des cieux. Je suis désolé. Aza misekoseko, aza mioeraoera, aza miseho anao masina, fa mbola lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Zay ny légaliste, fondamentaliste, littéraliste. Engane ho voaraitsika zay afatra zay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Amaranantsika ny fotoana alohan'ny vavaka famaranana dia ndetsika hiaino anty hira ny FLM 67 hectares ty ho fampiatsaretana hoe olo-nafaka ianao ary ama olo-nafaka anao a aza hoentinao hitsarana ny hafa fa aoka netry tena mandrakariva.
Vavaka isika rehetra misotranao zay Jesosy no ity takariva nomenao ity nampianaranao anay mba tsy ho tafalatsaka amin'ny aretin'ny fariseo sy ny sadiseo ary ny tanora dalàna izahay. Misotranao fa ianao tokoa no manokatra ny masonay hahalala ny marina ary ny izay mahafantatra ny marina dia tsy ho andevo intsony. Zany ny teninao, tsy ho andevo ny tahotra, tsy ho andevo ny fomba fijerin'ny olona, tsy ho andevo am'izay tahotra ny hoe ahoana ny hevitry ny olona, tsy zany no mahamaiky anay fa ny halalanay ny fahamarinan'ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Olo-nafaka izahay, nafahanao zay ka aza velanao ho andevozany zany tahotra izany tsy mikoa. De apetrako aminao ary reto olona ireto mba ho tafita tsara ny aminy izay teny nampitaina teo. Ianao no mpampianatra tsara hampatsiaro azy ny teninao raha toka adinony izany. Ny anaranao Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no angatahako izany. Amen. Raha soa ame fotoananao rapitsy maraina amin'ny avitokany andray. Veloma tompoko.